Andro fahatelo ny propagande eto amin'ny commune ambanivohitra teto Tafika dia mahazo hery tsara mihitsy satria raha ny andro roa mialoha aloha natao jeritodika dia na atao hoe mipetraka tamina toerana anankiray zay fokotanana Tsimbohitra nanomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 9 dia afaka ny fandresilahatra tanteraka tamin'ny 20 dia nanazava zany ny atao hoe ny endrika le fanaratsiana aloha zany satria na dia efa ao anatin'ny propagande tsika dia tsy maintsy zany nazavaina amin'izay ny tena resaka le tany ary narahanay taratasy ara-panjakana izay eo ampelantananay dia nanazava ihany koa zay ny foto-drafitr'asa iraisana ny fokontany 13 dia ny projet ana programme moa amin'ity zany dia mandeha sectoriel le izy zany hoe isaky ny vohitra no miantanina hoe inona ny filanareo ety toerana dia miainga avy aty amin'ny vohitra mihitsy zany ny andrafetana ny programme na ny atao hoe programme de développement communal sy ny programme ny travaux annuels zany. Ny andro fahatelo tety amin'ny fiangonana adventiste amin'ny tandrina ny andro fahafito dia naka herim-panahy ary niona tamin'ireo membre ny fiangonana adventiste izay mitrotro am-bavaka sady maka hery no efa niara-niasa tamin'ny tenako hatramin'izay ny tantanana ary anisan'ny nahafaly zareo ny nahabe ny tanàna teo satria ny antony dia hatramin'izay zany dia solotena ny be ny tanàna foana no tonga rehefa misy fety na fitokanana ataon'ny fiangonana adventiste fa tamintsika teo dia niezaka mihitsy hoe ny tenantsika zany tsy maintsy tonga dia mifanotrona amin'izareo ary tena mifankahazo am-po an-tsaina amin'ny membre ny fiangonana adventiste.